mitoetra ao amin'i Jesosy. Mitoetra amin'i Jesosy fe izaho sy ianao. Izany no anasako anao indray ampitiavana amin'ity maraina ity. Ampivaliana mandrakariva ry mpiara-midinika ry mpiara-mianatra namana isany no anolorako ny fiarabana ho anao sy ny ankohonanao. Tononoko mandrakariva ho anao ny fiadanan'ny tompo anjaka ao am-pon'ny tsirairay avy. Andeha hiaraka hivavaka isika toy ny mahazatra raha andinika izao tenin'Andriamanitra izao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra izao, velom-pisaorana anao indray ny fonay satria nomenao tombonandro amin'ity ora ity afaka andinika ny teninao. Mamelany elokairy amrafo aminay. Aoko tsapanay fa vita fihavanana aminao zahay. Mitahi izao mpiaino izao, mitahihana tsirairay avy. Noho ny amin'ny ara Jesosy nangatana ny vavaka. Amen. Mitoetra ao amin'i Jesosy. Andeha vakitsika ny voalazana filazantsaran'i Jaona toko 12 ka ny 2:20 ahitantsika fanambarana manaitra izay maneho ny fahefana ananan'l Kristy hitonana ny olona anatona azy. Izao no voalazana. Ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitona ny olona rehetra anatona. Fahefana ananan'i Jesosy ny mitondra olona, ny mitarika olona eo amin'Andriamanitra ray. Zava-dehibe zany. Ary hitantsika nanerana ny filazantsaran'i Jaona ry mpiara-mianatra namana isany. Fa ny filazantsaran'i Jaona dia manintona antsika ho eo amin'i Jesosy, mitarika antsika ho eo amin'i Jesosy. Ary hitantsika tsara fa ny filazantsaran'i Jaona dia mitarika antsika ihany koa anao ny sitrapon'Andriamanitra. Manerana ny filazantsaran'i Jaona, ny olona izay nifanena tamin'i Jesosy dia na nandray ny fahazavana ka nitombo, na nandà izany fahazavana izany ka tonga jamba teo amin'ny fiainana. Maro ireo olona izay efa nanaraka an'i Jesosy, nanantona an'i Jesosy, nifanena, ny Zandry, Nikodemosy, ilay vehivavy teo am-pantsakana, ilay tandapa, ilay lehilahy narary teo amin'ny farihin'i Betesda. Betsaka ireo olona izay efa nanaraka an'i Jesosy, ry Maria, ry Marta, iry Pilato efa nifanena tamin'i Jesosy. Ary nanao safidy mahakasika ny fahamarinana sy ny fahazavana izay nentina. Samy nanana ny safidiny ireo olona ireo. Hitantsika tsara moa ny safidiny raisin'i Pilato. Nifanena, nanatombontsoa nifanena tamin'i Jesosy i Pilato. Fa saingy izao tsy hainy nararoatra ilay fahazavana, ilay fiainana, ilay fahamarinana teo anatrehany. Petraka ny fanontaniana, ary izaho mba manahoana? Ary ianao mba manahoana? Antsika omaly ny teolojia avy aty ambany dia tadio tsara fa ny teolojian'olombelona dia mandrakariva mitomboka amin'ny ady hevitra mba hamaritana sy handinihana ny fisian'Andriamanitra sy ny toetra. Ary ny zavatoza dia izao, indraindray mipetraka ho ambon'ilay Andriamanitra masina sy tonga lafatra ary mahalala ny zavatra rehetra ny teolojian'olombelona. Any ka diso ny fandraisana ny fahamarinana. Ry mpiara-mianatra namana isany, azo antoka fa hitondra olona ho any amin'ny lalan-diso izany teolojia avy aty ambany izany. Ary zavatoza izany. Fa soa ihany, fa manana fahefana Jesosy hitona ny olona izay fantany fa tokony ho azy. Manana fahefana Jesosy. Andeha ho jerevantsika ny filazantsaran'i Jaona toko 10:10. Io andin-tsoratra masina io dia anisan'ny andin-tsoratra masina anankiray izay kanto ao amin'ny bokin'i Jaona. Satria maneho ny tsy ambaratelo
ny fombiazana amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Maneho ny tsy ambaratelo mba hahatonga antsika ho voataona ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Zao ny voalaza nefa mijerentsika nge ny voalaza amin'ny 1:4. Hoy ny voalaza: tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Misy antso ataon'i Jesosy amin'ny 9 tsoratra masina: tomoera amiko, mila mitoetra ao amin'i Jesosy mba hahatonga antsika hanan'ilay teolojia avy any ambony, mba hahatonga antsika ho voataona ny Kristy raha sandratra hiala amin'ny tany izy. Dia izao sy ianao tokony ho misy lahatra fa Kristy no tena voaloboka, ary isika mila mitoetra eo amin'ilay voaloboka dia Kristy izany. Zao ny voalazany amin'ny 7: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo, na inona fa ho tonga aminareo izany. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra. Azo atao zany ny mitoetra eo amin'i Jesosy. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra aminareo ny teniko, dia angatao izay tianareo. Ry mpiara-mianatra namana, io no tsy ambaratelo ny fitombona sy ny fahasalamana ara-panahy, ny mitoetra eo amin'i Jesosy, ny fanohizana fifandraisana amin'i Jesosy. Tsy tapaka ny tsy ambaratelo. Andao no fanandramana isika. Rehefa avy nandinika izay lavana ny boky filazantsaran'i Jaona, dia andeha tsika mba hanao fanandramana, andeha mba hampiaritsika ny fifandraisana tsy tapaka amin'i Jesosy. Dia samy ahita fombiazana isika, samy hijoro vavolombelona, fa tsara ny mifandray amin'i Jesosy. Satria Jesosy mantsy, izy no ilay tenin'Andriamanitra. Izy ilay teny tonga nofoka nonona tamintsika. Izy ilay mofinaina, izy ilay fahazavana izao tontolo izao, izy ilay fahamarinana, izy ilay vavadin'ondry, izy ilay fananganana maty, izy ilay efa maty ka natsangana indray, ary mbola izy no lalana sy fahamarinana amin'ny fiainana. Izy ilay tena voaloboka. Andeha ary iray amin'ny Kristy isika. Andeha hitoetra ao amin'ny Kristy isika. Ny dikany hoe miray amin'ny Kristy, ny dikany hoe mitoetra amin'ny Kristy, ry mpiara-mianatra namana isany, dia tsy maintsy mampilefitra ny fomba fijerintsika eo amin'ny Kristy isika. Tsy maintsy mampilefitra ny fijerintsika eo anatin'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra isika. Tsy ny hevitra mibahana anatin'izay tsika, fa izay ambarany tenin'Andriamanitra, mitoetra amin'i Jesosy. Tompony ombanao, ka ianao anie hitoetra amin'i Jesosy, ary dia hita fitahiana mananambiampy avy amin'izany ianao. Andeha hoentsika ambavaka ny fanapa-kevitro sy ny fanapa-kevitra ao ary ny tontolo androntsika androany. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra indrindra noho ny amin'izany teny antso avy amin'ny teninao izany, izay mitarika anay mba hitoetra ao aminao, satria ianao ilay tompo sy mpamonjinay. Ampio izahay mba hifikitra aminao, hanatsara ny fifandraisanay noho ny tamin'ny omaly. Ampio izahay Andriamanitra mba hiazona izany safidy ny fiarahana aminao izany. Dia mitahiny mpiaina, mitahinay amin'ity tontolo andro ity. Aza mahafoina masaraka anay. Anara Jesosy. Amen.